Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Manolotra anao ny vaovao. Topoklasy topoko vavy manatra ny araba amin'ity takarivan'ny asabotsy fa 4 ny volana septambra 2024 ity avy hatrany dia rosoa itsika ao anatin'ireo matoam-baovao nitsongadina tamin'ity andro androany ity sabotsy ny andro ibahantoerana kokoa ny lafin'ny sosialy ny trangatetsy terono itsika nokafanany fampalalam-baovao raha vao tsy ela akory izay no nahitana omby ny rifatra ny angaveny akadin-dratombo toerana famonoana ny omby na ny abatoara ny tranga indray izany tamin'ity andro androany ity niteraka fahatairana sy fikoropahana teo amin'ireo izay sendra azy moa ireto ombiny rifatra ireto somary maromaro ny isan-draha mita amin'ilay tranga vao tsy ela akory izay arahantsika ny sary. Omby maherin'ny folo indray androany no ny rifatra namakivaky ny arabe ny atoandro teo tokony ho tamin'ny 12 ora nanomboka teny akadin-dratombo ny azo hatrany amin'ny faritry Belerine. Ny rifatra mafy ireto omby ireto izay avy ao amin'ny toerana famonoana omby tao akadin-dratombo. Nisahotaka avokoa ny olona teny an'arabe na ny mpandeha tongotra na ny mpitondra fiara no ireto omby ireto nandrifatra. Omby vao tonga amin'ny camion ireto namaky barazy ireto ka izao nitsoaka izao. Niezaka nanenjika ireo mpiasa ao amin'ny toerana famonoana omby nanoloan'izany. Nisy tamin'ny omby no tratra teny an-dalana ka nifatorana saingy votsitra ihany izany avy eo. Nitoy ny azo an'Ambohipo ka hatrany Belera izany ka teo Belera no tafaverina ny omby miisa 2. Ireo omby sasany kosa dia nifanenjehana tamin'ny toerana maro satria niparitaka izy ireo. Raha tsy ahivina dia tsy voasambany tamin'izao no nisy omby nirifatra tahaka izao tao akadin-dratombo fa iray volana omaly ihany koa izay. Izany hoe tamin'ny 17 ny volana aogositra teo dia nisy omby avy amin'ity toerana ity nirifatra ka tonga hatrany Analakely izay nampisahotaka ny olona maro. Nisy mihitsy aza ny naratra vokatra izay fikoropahana izay. Raha ny fahitana ilay omby dia tena masika avokoa. Andian-dehilahy maro no niezaka nanenjika ireto omby ireto androany ka nisy mihitsy no nandeha bus sy nandeha bisikilety ankoatra ireo niazakazaka.